Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tao amin'ny toeram-pandevenana anankiray any Alemaina amin'ilay tanàna antsoina hoe Hanovra dia ahitana fasana izay nataon'Andrianda anankiray mba ho an'ny vadiny. Mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy ity Andrianda ity ka mba hanaporofony amin'ny olona fa tsy misy izany fitsanganany maty izany araka ny voalaza amin'ny soratra masina dia izao no nataony. Nampiraisiny tamin'ny vy daholo ny vato teo amin'ny fasan'ny vadiny io mba tsy ho azo etsehina intsony mandrakizay. Ary dia izao ny soratra izay napetany teo ambonin'ilay fasana. Mandrakizay no nividianana ity fasana ity ka tsy misy mahazo manokatra azy. Efa ho zato taona mahery no nanorenana izany fasana izany ary tsy mbola nisokatra hatramin'izay. Nisy anefa voa kely dia kely latsaka tao anelanelan'ilay vato-pasana. Naniry io voa io ka taty aoriana dia tonga hazo ngezabe. Ary arakaraka ny nanirian'io hazo no niaingan'ireo vato-pasana natosiky ny fakan'ilay hazo ka amin'izao fotoana izao hono dia voasokatra ilay fasana izay natao tsy hisokatra intsony mandrakizay. Endry mpiaino ajaina, mampiseho amintsika ny herin'Andriamanitra tsy toy izany. Tsaroa fa tsy misy na iza na iza mahery tahaka an'ilay Jehovah Andriamanitsika. Ary zava-mahatahotra hoy ny epistily ho an'ny Hebreo ny azo ny tanan'Andriamanitra velona. Izany indrindra no nahatonga ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 8:9 ilaza hoe: Jehovah Andriamanitry ny maro, iza ny mahery tahaka anao Jehovah? Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani andriza Our God reigns, our God reigns, our God reigns. Our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns. How lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns. Heritage Singers. Our God reigns, 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 our God
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. eo ampanarahana ny radio ny feon'ny fanantenana an-trany ianao da fiditra indrindra atao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Faly miarabanao ny namana Joelantormisa sy ny namana Rila, mikajy ny lafiny teknika kosa ny namanao Sam. Anio isika dia mbola hiresaka mahakasika ny fomba fitenenana ihany. Ya, inona indray ary ny tsara ho fantatra izay azontsika hoentina ho an'ny mpiaino namana Joely? Ya, misy tokoa namana Rila tsara ho fantatra vitsivitsy izay atolotritsika amin'ny mpiaino. Ny tsara ho fantatra moa zany dia hoe na io fanampiny na tsy fantatrao mihitsy le izy dia am'fahatarina anao. Ho an'izay mahafantatra moa zany dia fanampiny fahalalana. Ho an'izay tsy mahafantatra kosa dia manombokeo no manao fampiarana ianao mpiaino zay mbola tsy nahafantatra la izy. Voalohany amin'izany dia misy fanontaniana zany zay apetraky ny olona anankiray, manontany ny safidiny olona anankiray izy namana Rila hoe inona ny tianao, hiaraka aminasa hiaraka aminazy? Fiteny matetika fandrentsika mihitsy zany. Ino matetika hiaraka aminahy ianao sa hiaraka aminazy? De tsorina aloha fa tsy fiteny loatra zany teny hoe aminahy sy aminazy zany. Ka tiana mampafantatra anao mpiaino fa ny fiteny de hoe amiko sy ny hoe aminy, zay ny fiteny. Raha ohatra zany ametraka ilay fanontaniana teo ianao dia tsara raha atao hoe inona ny tianao, hiaraka amiko sa hiaraka aminy? Namana Rila, manan-karena voambolana ny teny malagasy ka tsara raha ilay teny tena izy no ampiasaina fa tsy ampiasa ilay teny diso sy tsy fiteny tsony isika. Na dia atao hoe mahazatra aza ilay fiteny dia aloha mampiasa n'ilay tena marina. Tsy aloha ve miverina amin'ny tena izy. Ny mampalahelo mantsy dia zao, sarotiny mafy isika malagasy rehefa mandiso ny teny vahiny ny namantsika anankiray. Rehefa entsika zany ny teny vahiny ny namana anankiray ka diso dia omezatsika sy esoina. Kanefa rehefa miteny malagasy disotsika dia tsisy samiteny hoe diso zany ary tsisy samanitsy. Dia tsika zany eto fandarana dia miteny hoe tsara raha miteny an'ilay teny tena izy marina isika malagasy ary sarotiny amin'ny tenintsika. Ya, ka hiaraka amiko ianao sa hiaraka amin'ny namana Joely? Aleoko miaraka aminao namana Rila. Ya, eny ary misy koa ny olona mampiasa ilay teny hoe filoha-panampy. Filoha-panampy. Rehefa milaza n'ilay filoha manaraka ny filoha izy zany. Na koa milaza ilay filoha mandray ny toerana vonjimaika angah, na mandray ny andraikitry ny filoha rehefa tsy eo ilay filoha. Fantaro ary fa tsy filoha-panampy no filaza azy fa filoha lefitra. Filoha lefitra. Ya. Eny na dia manampy an'ilay filoha eo amin'ny asany azy izy dia tsy ho mpanampy fotsiny fa filoha mitovy ihany fa ny laharana fotsiny no manavaka azy ireo. Eto indray sika dia misy fiteny izay indraindray afangaron'ny olona ny fomba fanoratra eo amin'ny fiteny. Izy ity namana Rila tsy dia hita hoe inona loatra mampiavaka azy fa eo amin'ny lafin'ny ara-panoratana indray zay no matetika misy fifantosoana. Dia tsy inona izany fa ilay teny hoe ray aman-dreny. Misy matsy ary matetika ny olona no mampifangaro an'io ray aman-dreny io amin'ny fomba fanoratra azy araka ilay valazaiko teo, ka ny tokony atambatra dia sarahana
sarahana zany le fomba fanoratra azy ary ny tokony sarahana indray a dia atambatra ny fomba fanoratra azy ka fantaro fa raha te anoratra n'ilay ray aman-dreny misaraka ianao dia ray aman-dreny no anoratana azy misaraka zany io zany a dia ireo ray aman-dreny niteraka sy nahitana masoandro ilay masoandro amam-bolana misaraka ny fanoratra ny ray mitokana aman-dreny misy tsim-panoizana mitokana ny fanoratana azy ny ray aman-dreny faharoa dia ray aman-dreny mitambatra ny fanoratra azy de inona zay raha leo olobe reo zokiolona reo loolona zay manana maha izy azy eo anivon'ny fiarahamonina dia zay no soratana mitambatra ny fanoratana azy koa manomboka zao dia aoka tsy ho diso itsony ianao raha anoratra zany ray aman-dreny izany fa raha ray aman-dreny nahitanao masoandro izy dia misaraka ny fanoratana ny ray aman-dreny fa raha ireo olobe eny anivon'ny fiarahamonina kosa izy namana rila dia mitambatra ny fanoratra azy ko aoka tsy ho diso aoka tsy ho afangaro itsony a izay fomba fanoratra izay ny teny hoe anio sy ny androany inandray ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay ary ireo teny roa ireo koa de mbola maro ny olona mampifangaro a ny fomba fampiasan'ireo teny ireo de ny hoe anio sy ny androany marina misy zany fantaro ary fa raha ampiasa ny anio ianao de ampiasainao io teny anio io aorian'ny fitenenana andeha ame ohatra tsika hamerindesona anio ariva mbola ho avy a ny ariva ny dikan'izay hamerindesona anio ariva ia zany hoe milaza ny zavatra ataonao na ny zavatra hitranga ao aorianan'ny tenenanao a ianao ia fa raha ampiasa ny androany kosa ianao de ampiasainao io teny hoe androany io a teo alohan'ny itenenana ame ohatra tranytsika ny andrianao foana androany maraina tontolo efa lasa indray le zavatra zay anao vo miteny ia efa lasa tamin'ny maraina le fotoana voatondro zany hoe milaza ny zavatra nataonao na ny zavatra efa nitranga talohan'ny nitenenanao ianao atreto ary de irariana ny tsy adiso anao intsony raha ampiasa ireo teny roa ireo ianao de ny anio sy ny androany zany tiako namana rila de misy teny fampiasa mipikabary zay ty teny olony olazaiko eto ty na koa hoe olona anomboka zavatra avetrany de miteny ny ty teny ty mandrakariva inona ary le teny ho ianao ady vomanga ny kerijavola ka ny voamasony no potsirina fa raha ny tena marina na manarila dia fitenin'olona mamaika fotsiny a io teny io ary tena tsy mifanaraka tanteraka amin'ilay tena izy na lay atao hoe tontolo-kevitra tena izy tena mifanipaka ohatrany tsy misy avaratra mihitsy a ilay teny tenenina sy lay zavatra tena izy raha tsy ivona mantsy de ity atao hoe ingakiriza volo ty de mpiaza voay sy mamba malaza fa tsy mpiady vomanga mpihaza voay fa tsy mpiady vomanga aloha fazavaina tsara tsisy ifandraisany mihitsy eto ny tena tsisy ifandraisany noho izany de tsy misy ifandraisany mihitsy am'izay zavatra nataony kirija vola mihitsy zany io teny hoe ady vomanga ny kirija vola ka ny voamasony ny potsiriny fa ino nara le tena izy ny tena izy de hoe
ady voay amy mamba amy kirija vola de mitoy hoe ka ny voamasony ny potsirina ka ny olona mantsy rehefa miady amy voay na miady amy mamba de matetika ny mason'lay voay no potsirina voalohany potsiriny vony avy trany io mba tsy ahitan'lay voay an'lay olona miady aminy na ny mpifanandrina aminy de izay no natonga n'lay fitenenana hoe ady vomanga ady vomanga ny kirijavola zay na maimaika ny olona fa mitena izy toy hoe ady voay amamamba ny kirijavola zany hoe ny lovatsofina no ny epitany epita de ny ediso lay fomba fitenenana ka de averiko indray le tena izy manomboka androany ho atsika ho anao pikabary ho anao mpanomboka fitenenana tsy ady vomanga ny kirijavola ny fiteny fa ady voay amin'ny mamba any kirijavola ka ny voamasony potsirina ya zay indray ary ny mikasika ireo tsara ho fantatra ka zao hoe anjaranao manao fampiarana mba tsy hampiasa ireo teny diso ireo intsony satria efa fantatrao zay ny marina ary manentana anao mba ilaza sy ampita amin'ny namantsika rehetra de mba samy ahay ampiasany teniny marina ny rehetra ametraka ny veloma mandrapitafa indray ny namanao Joel Lantormisa sy ny namanao Rila veloma tavoko Groupe Jude 25. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, sans amour je ne serais rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Oui, le plus important c'est l'amour. AWR, boîte postale fitonjato, Antananarivo, raiky amby zato. L'amour n'est pas irritable, il n'est ni jaloux ni méchant, mais l'amour est charitable, il pardonne tout le temps. Je me sens bien misérable, j'en ai besoin si souvent. Oui, sans amour je ne suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Oui, le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour.
awr manolotra ho anao feony fonantena fankasitrahana feno no atolontsika an'Andriamanitra raintsika any an-danitra no ny fitiavany sy ny famindram-pony ka natafahonantsika indray amin'ny alalan'ny onjam-peo. Maniry indrindra aho mba ampiorina sy ampitombo ny finoanao ilay mpamonjy tonga hanavitra antsika ny famelabelarana ara-tsoratra masina irantsika eto ary nampitondraina ny lohateny hoe fefina rodana. Rehefa avy ny fanehitra tamin'ny fariseo Jesosy dia nandao an'i Kapernaum izy ka namakivaky an'i Galili ary nizotra ao any amin'ny avoana teo amin'ny sisin-tanin'ny Foinika. Raha nitodika anakandrefana izy dia nahatazana ireo tanàna tranainy Tiro sy Sidona mivelatra eo amin'ny loasa eo ambany izay misy ireo tempoly ny fanompoan-tsampy, ireo lapa fatratra dia fatratra sy ireo tsena malaza fivarotana ary ireo seranana feno sambo miantsona. Eny an-dafiny ny ranomasina manga midadasika Mediterane izay teteziny mpitondra afatry ny filazantsara mba ampitana ny vaovao mahafaly any amin'ny foiben'ny fanjakana lehibe tao amin'izao tontolo izao. Tsy mbola tonga nefa ny fotoana. Ny asa manoloana ny mpamonjy tamin'izay dia ny manomana ny mpianany ao amin'ny asana ny rahana azy. Raha nakeo amin'io faritra io izy dia nanantena ahita fialan-tsasatra izay tsy azony tany Betesda, tsy izany ihany nefa nokendreny tamin'ny nanaovany io dia io. Indro nisy vehivavy Kananita anankiray avy tamin'izany tany izany ka niantsona na hoe mamindrafo amiko tompoko zanaka Davido, ny zanako vavy ampahoriny ny deminy loatra. Matitoko 5:20 ny 1:20 sy 2:20. Taranaky ny Kananita fahiny ny mponina tamin'io faritany io, nanompo sampy ireo ka nizimbazombainy ny jiosy sy nankahalainy. Anisany antokon'olon'io ilay vehivavy tonga nanatona an' Jesosy. Jentilisa izy ka tsy mba nahazo ny tombontsoana nanan'ny jiosy isan'andro. Betsaka ny jiosy no nipetraka niaraka tamin'ny Foinikiana ka tonga tao amin'io faritra io ny vaovao momba ny asan'i Kristy. Nisy olona efa niaino ny teniny sy efa nanatry maso ny asa mahagaga nataony. Efa nandreny amin'ny ilay mpaminany ty vehivavy ity, mpaminany izay nanasitrana ny karazana retina rehetra araky ny nambara. Raha nandreny amin'ny heriny izy dia nifoa ny fanantenana tao ampony. Ny fitiavany reny no nanosika azy ka tapa-kevitra izy hitondra eo amin'i Jesosy ny fahoriana izay nanjo anjanany vavy izay nampijaliany deminy. Fikasana entitra ny azy, nitondra ny fahorian-janany eo aminy. Tsy maintsy manasitrana ny zanany izy. Efa nitady fanampiana tamin'ireo Andriamanitra jentilisa izy, nefa tsy nahazo fanasitranana ary indraindray dia voan'ny fakapanahy hevitra hoe inona moa no azon'ity mpaminany jiosy ity atao ahy. Tonga nefa ny teny manao hoe manasitrana ny aretina rehetra izy, na manan-karena na mahantra izay tonga mitady fanampiana teo aminy. Tapa-kevitra izy tsy hanary ny hany fanantenany ho azy. Fantatry Kristy ny toerana nisy ity vehivavy ity. Fantany fa naniry mafy ny ahita azy izy ka nankeo amin'ny lalany. Raha namonjy azy amin'ny fahoriana izy dia azony atao ny anomeny azy lesona amin'ny alalan'ny ohatra velona izay efa nokasainy omena azy raha teo. Noho izany, antony izany no nitondrany ny mpianany teo amin'ny faritra io. Tiany ho hitan'izy ireo ny tsy fahalalana misy eo amin'ny tanan-dehibe sy vohitra akaiky ny tanin'ny Israely. Ny vahoaka izay nomena ny fotoana mety azahoana ny fahamarinana dia tsy nanana ny fahalalana ny amin'ny fahorian'ireo manodidina ireo. Tsy nisy ezaka natao mba hanampiana ireo fanahy tao amin'ny aizina. Ilay rindrina fampisarahana izay natsangany ny avinavin'ny jiosy dia nanakana. Eny, na dia ny mpianatra azy tsy ahatsapa fangorahana an'izao tontolo izao jentilisa. Nefa tsy maintsy harodana ireny fefy ireny. Tsy namaly avy hatramin'ny fangatan'ilay vehivavy Kristy, no raisiny tahaka izay ho nataony jiosy taminy ity solontenany firazanan'ny olona no zimbazimbaina ity. Nataony izany mba ho tafalatsaka ao amponin'ny mpianatra ny fomba mangatsika sady tsy antra olona izay nandraisan'ny jiosy ny olona toy izany tamin'ny fomba izay nandraisana andra vehivavy sy ny fomba feno fangorahana feno tia ny fandraisan'izy ireo amin'ny fahoriana toy izao arak'izay naseho ny mazava tamin'ny famaliny ny fangatahana manaraka an'izany.
nefa na dia tsy namaly avy hatrany aza jesosy dia tsy nanary ny finoandra vehivavy raha nanoy ny diny ny mpamonjy toy ny tsy nandre akory ny fitarainan'ilay reny ny antso taoriny dia mbola narany ihany sady nytoizany ny fitalaony sorena tamin'ny fanelingelenana nataony ny mpianatra ka nangataka an' jesosy androka azy hitany fa tsy niraika taminy ny tompony ka noheveriny fa nafinaritra azy ny hevitra ny bahana tao an-tsain'ny jiosy momba ny kananita mpamonjy mangoraka nefa no nanaovany ilay vehivavy ny fiangaviny ary osetry ny fangatahan'ny mpianatra dia namaly jesosy hoe tsy nirahana aho afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny Israely. Mateo 5:4. Toa nanosobohitanana ilay vehivavy mahantra ny fahitanan'i Jesosy tamin'io fotoana io nefa na dia toa mifanaraka amin'ny hevitra mibahana tao an-tsain'ny jiosy aza ny valitenimeny Jesosy dia nirakitra fanomezantsiny ho an'ny mpianatra ary azon'izy ireo zany fanomezantsiny izany taty aoriana. Nitamberina tao an-tsainy mantsy ny teny efa nanolazain'i Jesosy imbetsaka fa tonga teto amin'izao tontolo izao izy hamonjy izay rehetra mety manaiky azy. Tsy nampihemitra andravehivavy zany fa vao maika no amafisy ny fiangaviny nandohalitra teo an-tongotra Jesosy izy ka niantsoantso hoe tompoko vonjeo aho. Mateo 5:15. To mbola nandany fitarainany ihany Jesosy araky ny hevitra tsy misy indrafo zay nibahana tao an-tsain'ny jiosy raha namaly hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ao amin'ny amboa-kely. Mateo 5:20. Mety akivy ny mpikatsaka fitahiana tsy manana fahatsoram-po zany valinteny izany. Hitandravehivavy nefa fa tonga ny fotoana mety ho azy. Tao ambadiky ny toa fandavana izay nataon'i Kristy dia nahitany fangorahana tsy hain'i Jesosy nafenina ka hoy izy eo amin'ny Mateo 5:17. Marina izany tompoko fa na dia ny amboa-kely aza mba mihinana izay tsombotsombony ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Rehefa misakafo eo ambony latabatry ny rainy ny zanaka eo amin'ny ankohonana na dia ny amboa-kely aza tsy avela tsy ahazo ny anjarany. Anjarany ny sombotsombona amin'ny latsaka avy amin'ny latabatra be sakafo. Toy izany koa betsaka ny fitahiana nomena ny Israely koa tsy isy koa ve fitahiana ho azy. Ny hevitra ny tena no toy ny amboa-kely raha vehivavy ka move tsy fitakin'ny amboa-kely no nataony nangataka sombotsombony amin'ny alemem-panahiny. Ripainy malala lesona roa miavaka tsara no tsy ho antsika avy amin'ity tantara n'ilay vehivavy kananita ity. Ny voalohany dia ny lesona tiany Jesosy ho raisin'ny mpianany tonga hamonjy ny olona rehetra izy. Tonga hamonjy ny olona rehetra izy. Dia izay olona manaiky azy ho mpamonjiny. Tsy misy olona azo averina ho tsy miendrika andray ny famonjena satria maty ho an'ny olona rehetra Kristy. Ny tsirairay ny tompony ny safidy malalaka ataony na andray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany na tsy. Ny lesona faharoa dia ny fikirizan-dra vehivavy iangavy sy talao ny fidiran'i Jesosy an-tsehatra. Tena mahavariana ny faharetan'ity reny ity na dia toa valiteny mahakivy aza no meny Jesosy azy. Hitany taratra teo amin'ny endriky Jesosy ny fitiavany sy ny alemem-panahiny. Eo amin'ny fandraisantsika amin'ny Kristy, eo amin'ny vavaka sy fangatahana manokana akarintsika dia tena ilaina ny fikirizana sy ny faharetana. Mety ho zany toetra ny faharetantsika nefa ilaintsika ny matoky sy mahazo antoka fa vonina anampy antsika Jesosy. Mino aho fa ho raisinao ireo lesona sarobidy ireo ary ampiarinao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ho tanteraka n'izany amintsika. Amen. Zany naratsiarsan no niaraka taminao tamin'ny famelabelarina ratsoratra Masinandroany. Antokobira iraky ny avo Anosy be Ouest.
manitro zay sy latra ny foko fa fitiavany anao koany olazaiko anao any fa tsy mendrika mpanota fa ianao sinanda zava-pona neto antany feno fitapitaka sy fandriky amanda foety tananao no antenaiko sady toky azandraiko anamaivanania tiko. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Zay lay onjany fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Miaraba ny mpiaino ny feon'ny fanantenana rehetra. Misaotra anao mikatsaka ny sin'ny fifandraisana tsara atao tokantranonao. Mankasitraka anao zay satria no ianao no mampisy vidiny izao fandarana izao. Ny fifampiresahana no ifantohany dindinika ifanaovantsika eto. Miaraka aminao eto ny namanao Mamiaja sy Elian. Miarabantsika tompoko. Ny resantsika tany aloha fa mampita hafatra be lavitra noho ny teny alokon'ny vava, ny tsiky na ny fikentro ny volomaso, ny manjamaso, ny volomaso miakatra, ny fiatokatoan'ny loha na koa ny maso mikipy. Rendretreny dia afaka mampita hevitra betsaka lavitra noho ny teny izay ambarantsika. Azonao atao ny mamaky ao amin'ny molotry ny olona mifampiresaka aminao, na dia tsy renao aza zay lazainy. Ary ireo fihetsiky ny vatana sy ny tanana ataon'ny olona dia mazana manampy betsaka amin'ny fatakarana ny teny ambarany. Noho izany dia ilayntsika ihany koa ny mahatsiaro fa mamaky ny fihetsitsika ny olona mifampiresaka amintsika ankoatra izay teny ambarantsika. Aoka ifanaraka tsara ny fihetsika sy ny teny ambarantsika. Fony teny ihany eto ny ilazana fa ny mpihira be mpankafy indrindra ohatra dia tsy mpihira manana feo tsara na mahafeny teknika ny fihirana fotsiny, fa ny mpihira sady mahay mampita ny hafatra ao anatin'ny hira amin'ny alalan'ny fihetsiny.
zany mahatonga ny hira misy oronan-tsara ny ataontsika hoe klipa ho mahery vaika kokoa noho ny feo fotsiny. Ho jerentsika androany ireo teknika ampiasaina rehefa mifampiresaka amin'ny olona isika mba hahatonga azy azo aina tsara sy afaka amboraka ny ao am-pony na mampita tsara ny afatra tiany ampitaina. Ary rehefa aveo hahatonga azy kosa indray anaja anao ary ifantoka aminao rehefa anjaranao no miteny. Inona ary no ahafantaranao fa mifantoka tsara amin'ny resaka ataonao ny olona iray? Miondrika ve izy? Mikitikitika stylo na ny finday am've sa mitoditodika? Miara-miaika isika fa tsy izany no izy. Isika rehefa miresaka amin'olona dia na isika mipetraka na mitsangana. Eny ny mpivady angamba eo am-pandriana mety matorika eo miresaka fa amin'ny ankapobeny rehefa miresaka amin'olona isika dia na mipetraka na mitsangana. Ka ny teknika voalohany, ny toromarika voalohany izay tsy maintsy ianarantsika rehefa miresaka dia ity: ilainao ny maneho faliana amin'ny zavatra resahan'ilay olona miresaka aminao ianao amin'ny alalan'ny fihetsika asehonao fa tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny. Averina ihany fa ny fihetsika ny tena maneho be dia be ny hevitra tianao ambara sy ny zavatra ao anatin'ny sainao amin'ny olona miresaka aminao no miteny avoakanao. Noho izany mila tandremana ny lafin'ny fihetsika. Ankoatra ny hoe mifanatrika tsara amin'ilay olona ianao dia ilainao ny mirona kely makany aloha, ny lohanao mihitsy ny mirona kely makany aloha rehefa miaino an'ilay olona miresaka aminao ianao. Zany fihetsika izany dia maneho fa liana te hiaino ilay olona miresaka aminao ianao ary maniry azo izay tena ambarany aminao. Raha mitolantsika ianao somary miemotra indraindray izy io miaraka amin'ilay fikentronana izay dia ohatra ny maneho tsy fahalianana zany ho an'ilay olona miresaka aminao. Mety ho fihetsika maneho atairana koa nefa izany indraindray, kanefa fihetsika maneho tsy fahalianana raha toa ka mitohy maharitra eo am-piresahana. Atao voajanahary ilay fihetsika, aza foroporonina fa ilainao fotsiny mahafantatra hoe maneho fihetsika liana ianao. Zay zava-dehibe ary izay fironana makany aloha kely izay, miaino azy, mijery azy mba hatakaranao tsara izay zavatra tiany ambara. Zay zany tena zava-dehibe amin'ity lafiny fihetsika ity rehefa miresaka amin'olona isika. Mila tandremantsika amin'ny toe-javatra sasany nefa Elion, ny fijerena olona ao anaty masony dia mety hiteraka atezerana na heverina no maneho tsy fanajana azy. Kanefa amin'ny kolotsaina tavaratra, raha tsy mijery olona mifampiresaka aminao anaty masony ianao dia heverina olona tsy azo itokiana na manana zavatra hafenina. Tsara indrindra zany raha elantsika ny fahazarana miondrika na mijery any ambony rehefa mifampiresaka, na ianao miteny na ianao miaino, dia mila mamboly fahazarana mijery olona eo amin'ny masony. Azadino fa misy fahasamihafana nefa ny fijerenao olona ao anaty masony miaraka amin'ny fanehoanao endrika mahafinaritra sy ny hoe mivandravandra aminy ianao. Raha mivandravandra tsy miato aminy ianao dia mety tsy azo aina izy ary atahotra anao indray. Noho izany maneho endrika miramirana ary indraindray avolio kely fotsiny masonao dia avereno indray mba tonga n'ilay olona tsy ho sadaikatra rehefa mifampiresaka aminao. Ao anatin'ny fotoana ifampiresahana ihany koa, mbola resaka fihetsika ihany izy ity namana ihany, dia ankoatra ny hoe mijery tsara azy ianao amin'ny fijery liana zany, fihetsika somary mirona makany aloha, dia somary mirirana ihany koa fa tsy tena manao fanatrika be mahitsy akory. Dia ilainao koa ny maneho amin'ny alalan'ny fihetsika ao fa mahazo tsara ny zavatra resahany ianao amin'ny alalan'ny fiatokatohan'ny lohanao. Tsy voatery idika izany fa ekenao izay voalazany, fa ataonao zany mba anehoanao fa manaraka tsara ny resaka ifanaovana aminy ianao. Zany akory tsy milaza hoe atokatohy tsy mijanona ny lohanao, tsia, ary tsy atao mitohy ilay izy.
torohevitra ihany eny izay fa atao voajanahary ny fanehoanan'izay loha miatokatoka izay raha ataonao matetika loatra zany a dia ohatry ny hafahafa indray no mijery ianao ohatra ny hoe fihetsika amboariny zany fa atoro zany resahany zany a mba anampinantsika amin'ilay fanehoana amin'ny alalan'ny fihetsika fa manaraka tsara ny resaka izay fanaovany ianao amin'ny kolotsaina sasany ny fiatokatoana dia midika hoe tsy fiatokatoany loha miakatra sy midina dia midika hoe tsy any amin'ny kolotsaina sasany ary ny fihetsehany loha miakavy sy miakavanana dia midika hoe eny zay no miseho any amin'ny kolotsaina sasany tsy tahaka ny aty amin'ny kolotsaina misy antsika ny aty amintsika zao rehefa miatokatoka miakatra sy midina ny loha dia midika izay hoe mihaino tsara na azoko tsara ny zavatra resahanao ilainao zany mahafantatra ny kolotsain'ny olona mifampiresaka aminao ary ampifanarao amin'izany ilay fihetsika sao mifanipaka amin'izany dia tsy tratra ny tanjona izay kendreny ao amin'resaka izay fanaovana raha omenao lamosina ny olona anankiray miresaka aminao dia azo antoka fa hoe verino tsy fahalalam-pomba na fanehoana ny tsy fahaliananao zany mety hoe veriny olona sasany no fanambaniana mihitsy azy zany hoe zavatra lazainy ity koa mijanona eto fotsiny aho fa tsy dia misy dikany amiko ny zavatra resahany ary mifanohatra amin'izany indray a raha atrehinao ny olona mifampiresaka aminao dia midika izany amin'ny ankapobeny fa lena miresaka ifanaovana aminy ianao tsara raha somary aorirana kely a miakavy na miakavanana ny vatanao fa tsy tena mahitsy mifanatrika be loatra no sady mijery an'ilay olona ao anaty masony hatrany ianao satria ny fanatrehana mivantana be loatra dia mety hoe veriny olona sasany ihany koa ho fiantsiana azy mila lanjalanjaina zany ny fampiarana an'ireo torohevitra rehetra nomena antsika ireo mikasika ny fihetsika rehefa miresaka amin'olona ety ampamaranana ary dia tianay ny izara aminao ity tenin'andriamanitra ity a izay voasoratra ao amin'ny nomery 9 nomery 9 dia nindininy fa 420 520 ary 420 zao ny voalaza eo hitayanao anie Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamintra fo aminao hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nomeanao fiadanana raha diniantsika ireo teny ireo dia mahita teny hoe tava miverina indroa isika Jehova mifanatrika amintsika mampamirapiratra ny tavany manandratra ny tavany amintsika Jehova ilay fitiavana izany dia midika fa fanehoam-pitiavana ny fanatrehana ny olona anankiray amin'ny tare miramirana sy voninkiaino ny fanirinay dia hoy izany fifampiresahana ato tokantrano ato eo amin'ny dada sy neny eo amin'ny dada sy ny ankizy eo amin'ny neny sy ny ankizy ary ny ankizy samy ankizy mety ny mpiara-miasa ihany koa inkany isika rehetra aka izany ohatra avy amin'Andriamanitra izany ka samy hanandratra ny tavantsika ihany koa amin'ireo olona akaiketsika mba hatsapan'izy ireo hafanana sy fitiavana avy amintsika dia mametraka ny veloma mandra-pitafa amintsika rehetra indray mandra-pioana tompoko Louange de l'île. Ramola misy fitsikina hazonao hanampina ireo malahy ampo ho azavelanao hangina azasina hoe raovina hamaivany zavamanjo rambola misy fitsikina hazonao hanampina ireo malahy ampo ho azavelanao hangina azasina
ny feon'ny fanantenana Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 aokaretsika mpomadino no atolotrao hanio hampahirireo reraka fa nadetsika indray nantefa rehefa hampimba hanefa solony ambetindresaka aokaretsika mpomadino no atolotrao hanio hampahirireo reraka fa nadetsika indray miantefa rehefa hampimba hanefa solony ambetindresaka fa maro ireo miankaso mampirotsatra-no maso sady mampangiry firifo ny tsikinao no haina toandony maraina sady fahanantenana Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Dia fifaliana ho an'ny mpiaramianatra aminao iriandry amin'ny tantsoa ny miono aminao indray ao anatin'ity fotoana izay ny fanaovantsika ity mba iaraha mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny rahantsika nijery akaiky teto nandritra ny andro vitsivitsy izay ny amin'ilay Andriamanitra namorona antsika sy izay zavatra kendren'Andriamanitra ho fiainantsika indrindra fa isika izay rehetra manaiky azy, manaiky ny fahamarinana amin'ny mampamonjy antsika azy ary nanaiky ny anaradia azy eo amin'ny fiainantsika. Mindro sy mahatoky fa ho avy tsy hoely eny amin'ny rahony lanitra izy hanavao ny zavatra rehetra izay simba mifahotana teto amin'ity tany ity. Ny andininy izay natao ho fitadidy ary nomenantsika mba ho atao tsenjery dia hitanao mioabolana toko 7:7 oabolana toko 7:7 manao hoe izay mampahorony mahantra dia manala baraka ny mpanao azy fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Izay mampahorony mahantra dia manala baraka ny mpanao azy. Iza ny mpanao azy? Ilay Andriamanitra namorona antsika rehetra, na mahantra isika na manan-karena. Ka ho anao izay milaza fa kristianina kanefa manana antony izay hanamarinana ny fampahorinany mahantra dia tsy eken'Andriamanitra izany. Ny mamindra fo. Maninona moa no hoe mamindra fo no teny ampiasaina eto? Satria misy zavatra tsy nety ny ainan'ilay olona matoa izy hamindrana fo. Ary izay ny toetra tian'Andriamanitra hiainantsika, satria namindrana fo koa isika. Ka izay mamindra fo dia manome voninahitra n'Andriamanitra. Ka aoka tsy hampahoriny mahantra fa aoka hamindra fo amin'izy ireny. Ny lesitsika dia ny fantoka be dehibe tamin'ilay Andriamanitra nahary antsika sy izay toetra tia ny ananantsika amin'ny mavoary ny antsika. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa vita ny famoronana ny zavatra rehetra izay ilaintsika olombelona, izay Andriamanitra vao namorona antsika olombelona. Azo lazaina hoe namantana zavatra efa vonona isika. Kanefa ny anarantsika teto koa fa tsy nataon'Andriamanitra hidonana-poana isika, fa nasainy hiasa sy hitandrina ireo zavatra ny foronony ireo. Tena fitahiana ny miasa, ary averimberina amintsika tanora izany. Fitahiana ny miasa
raha misy olona anankiray tianao ho faty aingana dia aza velanao nininina izy fa apetraka fotsiny eo amin'ny toerana anankiray a dia vokiso sakafo fa vetivety dia ho faty zany olona izany. Fa ny asa dia fitahiana ho antsika. Mahela velona ny miasa amin'ny fomba ara-drariny ary mahatonga an'saintsika hiasa amin'ny fomba ara-dalàna izany, mahatonga ny vatantsika hatanjaka. Ary rehefa miasa isika ary mahita vokatra tsara miasa ataontsika dia asain'Andriamanitra mitandrina an'izany tsara koa isika. Ary na dia efa simba ny fahotana aza ny zavaboary dia mbola misy toetra be dehibe ny hoteirizan'Andriamanitra mba ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra sy ny afatra izay ampianariny antsika amin'ny alalan'ny fandiniana ny zavaboary. Jesosy ohatra dia naka ohatra avy amin'ny zavaboary mba ampianarana antsika hatoky azy. Jereo izy ny voromanidina tsy mamamboly tsy mba mamafy reny, kanefa tsy misy amin'ireny avelan'Andriamanitra ho latsaka amin'ny tany raha tsy efa sitrapony. Maika fa isika jereo izy ny voninkazo eny an-tsaha, jereo ny famoniny mahafinaritra ny atsara ny voninkazo, kanefa na dia Solomonina tamin'ny voninahiny rehetra aza tsy nitafy ny anankiray tamin'ireny. Mihoatra noho ireny isika. Tsy tokony hiahihany amin'ny fiainantsika isika fa zanak'Andriamanitra. Tokony hatoky azy isika. Satana manao ny fomba rehetra mba hahatonga antsika tsy hatoky io Andriamanitsika io. Ary izay ny fomba fiasany. Mametraka fisalasalana ao amin'ny saintsika izy dia efa avy eo mampiditra hevitra izay mahatonga antsika handao an'Andriamanitra mihitsy. Ary efa tafasaraka amin'Andriamanitra isika dia azony atao izay rehetra tiany atao amintsika, izay tsy maintsy mifarana any amin'ny fahampitehina mandrakizay. Ka na inona toe-javatra miseho amin'ny fiainantsika, na tsy tratry ny saintsika mihitsy aza ny fomba fisehoany izany, dia aza manaiky ho tarian'ny Satana hitady hevitra ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa raha mbola vitanao ny mifikitra amin'Andriamanitra na tsy tratry ny sainao aza ny toe-javatra miatra aminao, dia ho gaga ianao, fa ho fitsapana ihany zany toe-javatra izany, fa Andriamanitra no hamaza ny olan'izany amin'ny fomba tsy tratry ny sainao mihitsy. Ka aza avotsitra mihitsy ny tanan'Andriamanitra ninina zavatra miseho. Tian'Andriamanitra nefa isika tsy hivavaka aminy sy hanompo azy mba ho tompontsoa ny tenantsika irery fotsiny, fa tiany isika mba hirahina amin'ny hafa, hikarakara ny hafa olombelona tahaka antsika. Rehefa nanontaniana an' Jesosy indray mandehany amin'ny didy izay maneho ny sitrapon'Andriamanitra ary tiany hiainantsika, dia nizorainy roa mazava tsara io didy io. Tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, dia tiava koa ny namanao tahaka ny tenanao. Mitovy ireo didy ireo izy. Zany hoe raha milaza ianao fa tian'Andriamanitra kanefa makahala ny rahalahinao na ny anabavinao na ny rahavavinao, dia mpandangy ianao. Fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia miteraka ho azy ny fitiavana ny hafa izay ny firon'Andriamanitra tahaka antsika. Andriamanitra dia fitiavana, na ny toetrany, na ny lalàny, na ny fomba hitondrany zao tontolo zao, na inona momba azy dia fitiavana avokoa. Zany ny toetrany hatramin'ny taloha, ary mbola toetrany mandraka ankehitriny ary ho toetrany mandrakizay. Fa tsy misy fiovaovana na aloko avy amin'ny fihodinana eo amin'ilay iray avo sy manerinerina izay monina ao amin'ny fitoerana avo sy masina. Zany fitiavana izany mampisy tombam-bidiny avo dia avo ilay Andriamanitra hivavahantsika. Azon'Andriamanitra tao aneny namela antsika ho potika mandrakizay vokatry ny safiditsika hanaraka ny feon'ny Satana. Azony natao ny namorona Adama sy Eva vaovao, taranaka vaovao izay hanompo azy, tsy hanaiky ny fitaky Satana, kanefa naleony nanao planina hamonjena ny olombelona. Eny tonga hatrany amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany,
mba ho faty isolo eloka atsika satria fahafatesana ny tambiny ota tsika tokony ho faty aoka tsy ho adino zay fa jesosy nanaiky ho faty teo amin'ny toerana izay tokony nahafatesako sy nahafatesanao zany no atao hoe fitiavana nitsangana tamin'ny maty izy no santatra izay rehetra hitsangana amin'ny maty ihany koa amin'ny fotoana hiaviany eny amin'ny raony lanitra zany no tombam-bidin'andriamanitra zany karazam-pitiavana ananany zany tsy tratry ny saina raha ianao ve ny manana ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra dia mbola aneo fitiavana tahaka an'izany kanefa izay mihitsy ny tombam-bidy mahandriamanitra azy ary tiany isika mba handray anjara amin'izany faneo-pitiavana izany faneo-pitiavana tsy hita fetra ny hery tsiraray avy nentin'andriamanitra nanao an'izao rehetra izao ary tsy tambo isaina ny soa izay zarainy amin'ny zavaboary rehetra raha manatanteraka ny adidiny tahaka ny mpitantana mahatoky ny fananana nomen'ny tompony ny olona dia tsy hisy ny fitolokoana amin'ny fangatahana sakafo tsy hisy ny fahoriana amin'ny fahantrana lalina tsy hisy ny tsy manan-kotafiana sy tsy manana satria miaina tahaka ny zanak'andriamanitra izay manam-pitiavana tahaka an'andriamanitra ny olombelona saingy tsy zany moa zava-misy zay moa no antony mahatonga an'andriamanitra mampianatra antsika ny toetrany ary antony izao fiarantsika mianatra ny tenin'andriamanitra izao tian'andriamanitra isika mba ho tia ny hafa tahaka ny itiavany atsika sika tsy miendrika ho tiavina kanefa tiany isika mba hafany mamonjy atsika dia tahaka n'izany indrindra ny tiany ataontsika amin'ny hafa ny tsy fanaovantsika n'izany no mahatonga ny fahoriana eto amin'ity tany ity fa raha izay ataon'andriamanitra amintsika no ataontsika amin'ny hafa dia ho foana ny mosary ny fitanjahana ny tsy fahampiana eo amin'ireo olona izay mahantra manodidina antsika ka angatao ny famelan-keloka avy amin'andriamanitra dia meteza andray fanapa-kevitra manomboka izao mba ho tia ny hafa indrindra fa ny mahantra tahaka ny itiavan'andriamanitra antsika sy itiavan'andriamanitra azy ireny amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.